Ifaran'androany kosa ny lalao fin quiz 16 no karakarain'ny RTL Madagascar. Fiarakodia vaovao no natolotry ny RTL ho an'ny mpandresy io torakandro io teny amin'ny fobe toerany Tetsy Andraharo. Ramatoa Randrenarivo Barso Antiniala no nivoaka mpandresy tamin'ny lalao fin quiz 16 izy no nahazo ny isa ambony indrindra tamin'ity lalao ny karakarain'ny RTL ity. Fiarakodia vaovao no natolotry ny RTL azy tamin'izao fandreseny izao. Io atoandro io no nitanterahana teny amin'ny Galaxy Andraharo foben'ny RTL ny fanolorana ny fanalahidin'ny fiara ho an'ny mpandresy tamin'ity lalao fin quiz 16 ity. Naneo ny afaliny ary ny mpandresy tamin'izao lalao izao. Tena faly be mihitsy. Ianao ve efa mpilalao amin'le lalao karakarain'ny RTL? Efa ny lalao ihany zay fotoana fa mbola tsy nahazo. Ratsy zao. Efa manana fiara ianao? Eny tompoko. Zay dia atao inona zany zao ty fiara vaovao ty? Mba hisolosoloana an'le anankiray tompoko. Manao ahoana ny fahitanao an'le lalao karakarain'ny RTL? Mahafinaritra zany le izy. Mahafinaritra amin'ny lalao an'le izy. Ianao ve manokana fotoana mihitsy hoe ilalao? Arakaraka tsy manokana mihitsy ny zany arakaraka ny fotoanako zany de za koa moa misy le zanako zay de rehefa malalaka izy de manao izy de ohatran'izay. Mbola no ilalao ihany ianao zany mbola fankisy 17? Mbola vonona tompoko hatramin'ny farany. Andriamatoa Randrenirina Gabain kosa no nahazo ny laharana faharoa zay nahazo RTL Money 5 tapitrisa ariary. Ary Razafintsatovo no nahazo ny laharana fahatelo nahazo RTL Money 3 tapitrisa ariary ihany koa. Ary Andriamatoa José no nahazo ny laharana fahaefatra zay nahazo RTL Money 2 tapitrisa ariary. Ary Andriamatoa Raty Arson Dezy no nahazo ny laharana fahadimy zay nahazo RTL Money 2 tapitrisa ariary. Mbola mitoy moa ny lalao fin quiz ka miditra eo amin'ny andiany fahafito ambin'ny folo indray zay manomboka ny 5 jona teo ka hatramin'ny faharoa ny volana septambra.